tokony hitanao ty fanoharana ity raha mbola tsy hitanao hatramin'izay. Eritrereto hoe maneho ny fotoana rehetra iainanao ity tady ity. Lava ihany fa izao ity ampahany manga ity ihany no fotoana iainanao eto an-tany, ary maneho ny fiainanao aorian'ny fahafatesana ny ambiny rehetra. Ataovy toy ny tsy misy fiafarany le izy. Mandeha mianatra ny ankamorontsika eto, dia miasa isika avy eo eto. Mety manambady isika eto, mety mananjanaka eto, ary mitohy miasa amin'ny andron'ny mpiainantsika rehetra mba hiadana rehefa retrety. Angamba manana 80, 70 na 80 taona eto an-tany ianao, dia miaina mandrakizay any ankafa avy eo. Milaza ny Baiboly fa mamaritra ny mandrakizay tsika, izay ataontsika sy ny fanapahan-kevitra raisintsika anatin'ity tapany kely eto ity, na eo anilan'ny tompo na lavitra azy. Ny tena mahagaga dia variana mieritreritra ity tapany eto ity ihany ny ankamorontsika, ny ahasambatra antsika eto, ny ampanankarenantsika eto, ny ahazoana fahafinaretan'izao tontolo izao eto. Nefa mijery ny ambiny aho, ny mandrakizay, dia hoy aho hoe ary ity mba ahoana ny amin'ny zavatra hitranga aminao mandritra ity fotoana ity? Ahoana ny amin'ny fifalianao sy ny fahasambaranao amin'ity tapany ity? Mba ahoana ny fananan-karena amin'ity fotoana ity? Ohatrany hoe ity ampahany manga ity ihany no hitantsika, dia adiny tanteraka ny ambiny. Manasa antsika Andriamanitra hifandray aminy raha mbola eto an-tany isika. Fifandraisana miatomboka ety sy aharitra mandrakizay. Fa betsaka amintsika no milaza fa tsy mila an'Andriamanitra, na te hahalala azy, na tsy te hankatohan'Andriamanitra izay tsy hitantsika mihitsy. Ny sasany milaza hoe ye ho any am-piangonana aho, fa fiainako izao te hanao izay mahasambatra ahy aho, te hanao izay tiako. Ka inty ihany no hitantsika, inty ihany no iainantsika, inty ihany no ifantohantsika. Hoy Jesosy, fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Izao no tiany ambara, tsy misy dikany raha malaza na manan-karena ianao nefa miaina mandrakizay any amin'ny afobe. Inona ny tombon-tsoa azonao raha manana ny zavatra rehetra omen'izao tontolo izao nefa tafasaraka mandrakizay amin'ilay tokony niarahanao? Fantatro fa mahafinaritra ny miaina ho antenanao amin'izao, fa saiko ny milaza aminao fa eri-po verimainy izany, satria samy mifaty daholo isika raha tsy hoe miverina alohan'izay Jesosy, ary tena azo antoka izany na tsy misy mahalala ny andronao raha hafatesany azy isika. Hifohy indray ianao ary misy fiantraika amin'ny karazana mandrakizay foazanao. Ny safidy ataonao eto an-tany izay manompo an'Andriamanitra dia azo fiainana mandrakizay, fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana no ho azony. Miangavy ianao aho, aza miaina ho an'ny tenanao izany, atolory azy ny fiainanao, ary aza mangataka andro manao hoe aleo aloha hankafy fiainana taona vitsivitsy aho, dia rehefa eto aho indray androany dia hanomboka hiaina ho azy. Tsia dia tsia, androany ilay andro, izao no fotoana. Inona ary ny safidinao? Hiaina ho an'ity fotoana fohy kely ity ve? Sa hanomana ny mandrakizainao?